ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala Razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kirevian'i Nazareta, ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra ka tsy tia tany, amin'ny anaran'ny riavana no hiara-bako anao izay manjohy hatrany izao fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina izao. Mialohan'izay hiarahantsika dia indro omeko anao ny lohateniny taridalana iombonantsika eto indray anio, dia araka izay voasoratra ao amin'ny Joba 2:20 ny andininy faharaiky amby 20 mifakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mifakazara ny tsy toy ianao dia hiadana, fa izany no hatongavany soa aminao. Fa mialoha izany dia andao aloha isika hiara-iombona amin'ny vavaka, hivavaka isika toko. Dia ranao izay Andriamanitra mankalazanao ary manome voninahitra anao. Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao, Andriamanitra tsy toy ianao, Andriamanitra feno ny hery rehetra sy ny fahefana ianao, Andriamanitra tsy misy toanao fa mahay ny zavatra rehetra ianao. Ao aminao ny fahatsarana rehetra, ary izany no hitodianay ny aminao mandrakariva, anarahanay izay tianao ambara aminay. Fa Andriamanitra marina mantsy ianao ary marina avokoa izay rehetra ambaranao. Misaotra anao nanomezanao izao tombonandro-pahavelomana izao. Misaotra anao niarovanao anay nandritra ity tontolon'andro anio ity. Misaotra anao niarovanao anay tamin'ny ratsy sy ny loza rehetra, ary ahafahanay indray miombona miantoraka eo am-poditry ny azo fijalianao Jesosy Kristy, ary manodidina ny seza fiandriananao Andriamanitra. Iaino indray ny taridalana izay tianao hitarihana anay ho amin'ny fandresena. Aza velanao ho mpianim-panadino izahay, foka mba ho mpianim-pakatoa ny teny, ankatoa ny teninao, ary tena ho teny fiainana ho anay any izany. Misaotra indrindra Tompo, ny fanahinao masina nia miara-miombona aminay eto, ary anazava izay tianao ambara, fa raha ny sainay maha-olombelonanay dia tsy takatray ny teninao, fa ny fanahinao masina ny anazava izany amin'ny tsirairay. Dia mameno anay ary ianao fanahy masina, andrenesanay ny feonao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Saotra n'Andriamanitra mandrakariva sika riavana, mbola afaka manome taridalana ho antsika indray Andriamanitra amin'izao alina izao. Ny lalana izay ho alehantsika mantsy dia mbola tsy fantatra. Tsisy malala ny ampitso anie, tsisy malala ny na ny afaka rehefa aveo azy. Fatarihan'Andriamanitra lalana mandrakariva isika amin'ny alalan'ny mpanompony mba hizotra ho amin'ny lalam-pandresena. Raha tsy misy mantsy ny mpitarika dia ho maizina ny lalantsika, ary mety hivilivily any amin'ny lalana izay tsy azahoana fandresena akory. Ary raha tsy misy ny mpitarika dia mety ho fanina ihany, mety ho sahirana ihany eny an-dalana. Ahoana no atao? Aiza ny ale? Ary indrindra amin'izao fotoanandro fiandohan'ny farany izao, izay efa hiarahantsika mahalala ary hiarahantsika mahita mihitsy, fa sarotra ny fiainany, tsy fantatra izay ho atao. Aiza no ale? Fa misaotra n'Andriamanitra lehibe isika, mbola manana ny teniny, araka izay voalaza any amin'ny Salamo 7:10 ny andininy 5:10 hoe: fanilo ny tongo sy fanazavana ny lalako ny teninao. Amin'izao vanim-potoana izao dia be dia be ny olona izay sahirana, ary ny sahirana ny betsaka noho ny olona manana ny ampy amin'izao fotoana izao. Dia betsaka ny verisaina, betsaka ny efa lasa dala ihany koa aza, betsaka ny tsy mahita atao, betsaka ny mitomany, ny kivy satria tsy fantatra intsony izay tokony atao hoe inona ary ndeha atao ao anatin'izao fiainana sarotra izao.
ary izany indrindra no anolorany fandarana fandresen'ny mpino kristianina ao anao lohateny araka izay voasoratra ao amin'ny Joba 2:20 ny andininy faharaiky amin'ny 20 hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana fa izany no tongavany soa aminao. Tsy ny fananana volabe ry havana amin'ny mampiadana, tsy ny fahafenon'ny sakafo izay efa voapirina mandritry ny ray volana na mandritry ny tapa-bolana akory no atao hoe manam-piadanana, fa tsy misy fiadanana afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy, afa-tsy ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra nge Andriamanitra ny fiadanana, izy ny tompon'ny fiadanana, ary izay mifanerasera aminy, izay mifankazatra aminy, dia aoka ho tsindriko mihitsy hoe tsy maintsy manam-piadanana. Fandresena ho antsika mpino kristianina nge izany hoe manam-piadanana miaraka amin'Andriamanitra izany. Ka na inona zavatra mety midona, na inona zavatra mety mitranga, dia ny fiadanan'Andriamanitra ilay efa noraisintsika tamin'ny alalany nandraisantsika an' Jesosy Kristy no fiadanana ho antsika ihany koa. Efa nomeny Jesosy ho an'izay rehetra nandray azy ho tompo sy ho mpamonjy ary mpanjaka ny fiainany anie izany fiadanana izany. Araka izay voasoratra ny Jaona 4:20 ny andininy 7:20 hoe fiadanana no velako anareo nge ho izy, ary fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ry havana izany fanomezan'Andriamanitra izany fiadanana izany ho antsika. Aokisika ry havana tsy ho maika fotsiny hoe te hiala ho anatin'ny olana, te hiala ho anatin'ny zava-manahirana, dia asaina mandray an' Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjinao ary mpanjakanao, dia lasa miteny an'izany tokoa. Nefa tsy ainanao zany Jesosy zay raisinao zany, dia inona moa ny fiadananao anao? Fiferetaninaina isan'andro, lasa feno tahotra, feno ahiahy, feno tebiteby, tsy filaminan-tsaina, lasa dobodoboka be ihany ny fo fa tsy misy filaminam-po. Satria nahoana? Satria tsy iainanao ilay Jesosy ny raisinao, nataonao teo himolotra fotsiny ihany. Antya rehefa tonga izay ady sarotra na ny zava-manahirana, dia tsy manam-piadanana akory ao anatin'izany. Mahateny mihitsy aza hoe ahoana moa ny isian'ny fiadanana atao anatin'izao korotana izao, fa teny amin'ny ranomasina izay samboaravoara nge ny nisy an'i Jesosy miaraka tamin'ireo mpianany. Fantatrao moa zany. Andrasany ovakeko aminao izany tantara izany araka izay voasoratra ny Marka 5:4 manomboka eo amin'ny andininy 7:30 sy ny 9:30 ihany no ovakeko aminao ny anaran'i Jesosy. Ary nisy tafio-drivotra mahery ary ny anjerazerany alin-drano ny sambokely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambonin'ny ondana, ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatro, tsy mampaninona anao va zao ahafatesana izao? Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina, mitsahara, ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Tsy nanana fahatokiana tamin'ny fiarahana tamin'i Jesosy ahy reto mpianatra reto. Mpianatra niaraka tamin'ny isan'andro ane zany. Fa rehefa tsy niresaka tamin'i Jesosy izy ireo nalain'i Jesosy koa ny ondana dia lasa izy natory. Tantara tena marina ary tena nisy zany tantara izany ry havana. Ary mbola izany ara ny toe-piainan'ny mpino kristianina maro amin'izao fotoana izao. Nandray an' Jesosy Kristy, fa tsy miresaka amin'i Jesosy Kristy, tsy miresaka amin'Andriamanitra. Lasa tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra ny dikan'izany. Lasa tsy misy fifankazarana amin'Andriamanitra ny izany. Ka nahoana moa ianao no tsy ho kivy manoloana ny ady sarotra sy ny toe-javatra sarotra anankiray izay miatra eo amin'ny fiainanao? Tiako ry havana ny mampahafantatra hoe io devoly io dia tena miasa fatratra ary tena mandrovitsy izy amin'izao fotoana izay fiandohan'ny farany izao. Ataony izay ahatsapahanao tsara hoe manana an' Jesosy ianao,
fa ataony koa izay tsy hiainanao, tsy fankazaranao, tsy fandraisanao amin'Andriamanitra. Dia sondrina ianao mitondra ny anarana mpino kristianina fa tsy mahita fandresena mihitsy eo amin'ny fiainana satria tsy hiainanao le Jesosy. Tsy misy fifandraisana amin'io Jesosy io ianao. Manontany tena nge ianao amin'izao fotoana izao hoe mba impiry ianao no mivavaka ao anatin'iray andro, ary impiry ianao no mamaky teny, mamaky baiboly zany tiako lazaina izany ao anatin'iray andro. Mety amaly ihany angamba ianao hoe za mamaky baiboly, za mivavaka, fa zao aloha araka ny tenin'ny kristianina maro ny hoe tsy azoko izay tian'le baiboly ho lazainy. Zaho hoe izy raha namaky ny Jaona toko voalohany andininy voalohany hoe tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy ny nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary rehetra izao na dia iray aza. Inona ny dikan'izany? Ry havako, alohan'ny mamaky teny ianao dia mivavaha aloha ary mangatany fanahy masina anazava ny teny izay vakianao. Fa na mahavaky baiboly iray manontolo azy ianao kanefa tsy nisy fanahy masina izay nanazava izany taminao, dia izany nge no mampatonga ny maro miteny hoe tsy fantatra izay tiany ambara. Fa araka izay voasoratra any amin'ny Petera faharoa toko voalohany ny andinin'ny 20 sy 21 vakeko aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa ny famohan-kevitry ny faminaniana amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany ny fanahy masina azy. Dia hitanao amin'izany ny fanahy masina ny manazavana io, ary raha tsy tafahombona tsara amin'Andriamanitra, raha tsy tafaray tsara amin'i Jesosy Kristy isika, tsy misy fanahy masina afaka anazavan'izany ao anaty ao. Nandraisantsika an'i Jesosy Kristy ange no hitoeran'ny fanahy masina ao anatintsika rehefa toka hiainantsika zany hoe Jesosy Kristy ilay niraisintsika izany, ilay niraisintsika ho tompo ary tena tsy manompo afa-tsy izy rery ihany. Niraisintsika ho mpamonjy ary ahafahantsika mitaraina ny olana maro sy ny ady sarotra rehetra ao aminy. No raisintsika ho mpanjaka izy ka ny tenin'ny mpanjaka ihany no arahina. Izany ilay fifankazarana amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra ny misy ny vahaolana rehetra ry havana, satria izy ny tompon'ny vahaolana. Ary rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra isika, rehefa tsara fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy isika, dia vahany avokoa ny olana rehetra amin'ny fomba mahagaga izay tsy takatry ny saina. Fa mahay ny zavatra rehetra nge io Andriamanitra io ary na zavatra tsy takatra ny saintsika ary ny zavatra izay eritreretintsika fa tena tsy azo atao intsony, impossible ozy ny fiteny vahiny izay, dia lasa possible zany rehefa eo amin'Andriamanitra. Jerenao tsara ny raha ohatra ianao ka mifandray ray lava amin'ny olona izay tia miteny ratsy, dia lasa fiteny ratsy koa ianao. Raha mitakosikosiny ianao amin'ny olona be ho fotsy, dia hifindraniny eo fotsiny ianao. Raha ny namanao olona mpifosa olona, dia ho lasa mpifosa olona koa nge ianao. Fa ny fahendrena malagasy ary milaza ny hoe atoroa ihany namanao dia fantatro ny toetranao. Ka rehefa Andriamanitra no raisintsika tena ho namana akaiky, hifankazarantsika, Andriamanitra ilay tompo ny fiadanana, dia azo antoka zato isan-jato ry havana fa manana ny fiadanana ianao. Ary na inona zavatra mety miseho eo amin'ny fiainanao, na olana toy inona na olana toy inona, dia tsisy mahataitra anao fa ilay fiadanan'Andriamanitra no efa mibahana ao anatinao. Zany ny fandresena voalohany indrindra ho an'ny mpino kristiana. Any an-danitra nge tsy misy tebiteby, tsy misy ranomaso, tsy misy tahotra, tsy misy fanahiny,
fa ny any an-danitra araka ny voalazan'ny soratra masina dia fiadanana mandrakizay. Araka izay voasoratra ny amin'ny Luka 2 ny andininy 7:20 Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Porofoin'Andriamanitra mandrakariva ry havana amin'ny teniny. Tsy misy ahitanao filaminana, tsy misy ahitanao fahatoniana raha tsy ao amin'Andriamanitra irery ihany. Ka mifankazara ary aminy dia hiadana ianao, ary izany no atongavany soa aminao. Inona ilay soa? Izany no atongavany valimbavaka aminao. Betsaka ny miteny hoe inona no ataoko fa sahirana ny saiko, fa toy izao ny zavatra izay miseho amiko, toy izao ny manahirana. Ka ngamo misy inona azo atao afa-tsy izay ifandraisana amin'Andriamanitra, iverenana amin'ny fambolena amin'ny fifandraisana indray ao amin'Andriamanitra. Tohatra ny varimbarina ny olana izay mitranga ety amin'izao tontolo izao ry havana, ny mpino kristianina, fa tsy nahatanteraka intsony an'ilay fibanjinana an' Jesosy Kristy, ilay tompon'ny finoana sady mpanefa izany, araka ny Hebreo 12:4. Fa ianao izay miaino ao anatin'izao fandarana izao, raha tratran'izany dia hoy aloha aminao hoe miverena ao amin'Andriamanitra. Mibeba dia miverena ao amin'Andriamanitra. Fa ny fahaverezan-kevitra ny tsy fahitana lalakaliany, ny tebiteby sy ny ahiahy rehetra arany tahotra dia anisan'ny fahotany. Fahotany izany satria tsy fahatokisana an'Andriamanitra ilay efa niteny hoe tantanako amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako ianao. Ilay niteny hoe mombanao mandrakariva mandra-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ilay niteny ihany koa ny hoe tsy andao anao ary tsy afoy anao mihitsy. Tsy fahatokiana n'izany tenin'Andriamanitra izany, tsy fananana finoana n'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary voalaza indrindra fa izay rehetra tsy mino dia fa isan'izay voaheloka ary fantatra moa fa voasoratra any amin'ny Jaona 1:5 fa izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nambaran'Andriamanitra izy, izay nambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Izany ke voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary mampatahotra ry havana ny fiafaran'ny ny olona izay tsy mino ny tenin'Andriamanitra. Fa voalazan'ny Jaona 7:20 fa izay tsy mino dia efa voaheloka raha teo. Mety hiteny ianao hoe zange mino an'Andriamanitra, zange efa nandray an'i Jesosy Kristy, ka nahoana ary ny tsy iainanao? Inona ry havana ny mampiavaka antsika mpino kristianina amin'ny olon'izao tontolo izao? Ny olon'izao tontolo izao nge mino an'Andriamanitra, mino an'i Jesosy Kristy, fa kosa tsy manaiky azy. Izany hoe tsy manaiky izay zavatra teneniny. Andriamanitra raha miteniny hoe ianareo angena, fa izany hoe ado anareo, fa ny olon'izao tontolo izao tsy manaiky an'izany tsy maintsy mivazavaza, tsy maintsy mamaly, ary ampiana teny ratsy kely azy, ampiana fahatezerana mihitsy. Izany hoe finoana izay lazainy hoe ananany dia fahafantarana fotsiny ihany. Dia inona izany no mampiavaka antsika amin'ny olon'izao tontolo izao amin'izany? So dia mba anisan'izay tsy mahay mangina koa ianao, manoloana ny olana izay misy eo aminao, manoloana ny ady sarotra izay misy eo aminao, dia inona izany no mampiavaka anao amin'ny olon'izao tontolo izao? Ary havako, tsy mahita fiainana re isika raha toka tsy mino an'Andriamanitra, raha toka tsy mino ny tenin'Andriamanitra, satria ny teny dia Andriamanitra, fa tsy misy Andriamanitra ho hitan'ny masonao intsony, fa ny teniny no manam-pirofo fa io no Andriamanitra. Ary rehefa tsy mino ianao dia hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona 7:7 hoe izay tsy mino azy dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny. Dia ianao ilay milaza hoe ohatra tsy mba mahita fiainana izany mihitsy, ohatra ny tsy hitako izany mba hoe fiainana
misy fiadanana mahasambatra izany na fandresena eo amin'ny fiainako izany dia miverena kely hoe manontany tena fa sao dia mahalala tenin'Andriamanitra fotsiny ihany fa tsy mino an'izany, tsy miaina an'izany. Tafasaraka amin'Andriamanitra ni izay rehetra lavitra ny tenin'Andriamanitra. Tafasaraka amin'Andriamanitra ni ianao raha toka tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy mahefa na inona na inona ni ambary eto mandrakariva izany arak'izay voasoratra any amin'ny Jaona 5:12 ny 9:9. Andriamanitra raha ny teniny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampinao anareo ny zavatra rehetra fa tsy maintsy mikatsaka ny zavatra rehetra ihany aloha. Eny fa na dia mpino kristianina aza fa ny manohitra ny tenin'Andriamanitra nge ahitana lozany araka ny voalaza ny Joba 5:7 ny 9:7 ny hoe iza ny nanohitra azy ka tsy naninona. Fa tena mampaninona fiainana ry havana ny manohitra n'Andriamanitra, izany hoe ny manohitra ny tenin'Andriamanitra. Ka raha miteny Andriamanitra hoe mifankazara ny tsy to dia hiadana ianao, izany no tongavany soa aminao, dia andao hifankazatra amin'Andriamanitra. Fotoana fiatombohan'ny farano azy zao, ary efa tena mihamahamainy ny ady rehetra izay hatrehana fa izao hoe andao hiverina ao amin'Andriamanitra, amboly fifandraisana indray ao amin'Andriamanitra, ampitombo ny vavaka izay efa atao, ampitombo ihany koa ny fiainonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny, amin'ny alalan'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra mivantana ihany koa araka ny sitrapon'Andriamanitra dia anampiadanana isika amin'izany. Andao nge hiaraka hiaino amin'ny firana fanampiny isika araka izay voalahatra amin'ny firana fanampiny FJKM ny 7:70 ilay mitondra ny lohateny hoe fiadanana. Dia mangataka aminao aho anaraka ny tononkira fa tsy misy fiadanana ry havana raha tsy ao amin'Andriamanitra. Io fiadanana io nge ilay fandresena ho antsika mpino kristianina ndao ary. Now life,
dia misaotra ny teknisiana isika riavana nandefa n'izany hira izany fa tena marina ny voalaza fa vizana foana ny nofo raha toka mandeha ery ianao fa tsy ao amin'Andriamanitra no andehananao. Voalaza ny tononkira teo hoe andramo ary dia ho hitanao ary efa voalaza ny mpanao salamo izany hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova. Na inona fahoriana misy eo aminao, na inona aizim-beto misy eo aminao mandrakotra ny fiainanao, mila apakivy sy ampamoifo anao araky ny tononkira teo dia atoroko anao hoy ny voalaza andramo dia ho hitanao zany hoe fifakazarana amin'Andriamanitra zany fa ho tsapanao sy ho reniny ainao ny fiedanana ny fandresena eo amin'ny fiainanao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra andeha isika hiara-iombana amin'ny ivavaka isika tompoko. Misaotranao zay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay, tsy takatry ny fisainanay izany fitiavanao izany, mifona aminao na nolona izay tsy finonanao tamin'ny alalan'ny tsy finona ny teninao Andriamanitra izay mahatonga tahotra orooro tsy filaminan-tsaina eo amin'ny mpino kristianina sasany. Amindra fosy antrany ianao ho an'ny tsirairay izay tapa-kevitra hiverina ao aminao ary andray an-tanana ho an'ireo rehetra izay manolo tena anao ary koa andray an-tanana ho an'izay manavao ny fanoloran-tenany ho anao. Dia hiainanay any tompo izany hoe hifankazatra aminao, ampiavaka anay tokoa eo amin'ny olona izao tontolo izao, anananay fiedanana, anananay ny fandresena ary anatanterahanao ny teninao izay manambara indrindra aminay fa ataonao miavaka ny manompo anao. Saotra indrindra tompo, tehirizo ary ny tsirairay avy izay tapa-kevitra ao aminao mba hitombo finoana ary ampitomboy izany finoana izany mba tena ho voatazona izahay eo aminao Jesosy Kristy. Aza velanao hivilifilina ao amin'ny akaviana, ao amin'ny akavanana ny masonay, ny finoanay fa tena hibanjina anao Jesosy Kristy. Ianao ihany tokoa ny tompon'ny finoanay ary tsisy mahavonjy anay afa-tsy ao aminao rery ihany. Saotra indrindra tompo, tehirizo ny tsirairay ao anatin'izay finoananao izay, tehirizo ny tsirairay amin'ny fananana anao Andriamanitra, tehirizo ny tsirairay ao anatin'ny fiedanana avy aminao Andriamanitra ary ao anatin'ny fandresena izay efa napetraka ao eo anoloanay. Misaotra indrindra tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Meko anao ry havana ny larana finday izay ahafahantsika mifandray raha toka misy izay tianao hifandraisana dia ny 034 11 293 24 dia mahereza miorena tsara ary aza miova ao amin'Andriamanitra. Velomy noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Maso.